matahotra fahasoavana be dia be no entin'izany manao izay matahotra ny Jehovah no diraina fitaka ny zavatra rehetra izay matahotra azy eo no diraina ny fanahy fatahorana ny Jehovah dia iray ilaina tena ilaina fanahy Jehovah dia atao ifanahy fatahorana ny Jehovah ary ny fatahorana ny Jehovah dia fanomezana fahasoavana izy io ary mila mihitsy aloha resy lahatra tena ilaino zany tena maty no isan'ny olona matahotra dia reo ny fiainana hoe manao ahoana ny fomba fiainana dia dinio ny fiainana olona matahotra n'Andriamanitra dinio ny fiainana olona tsy matahotra n'Andriamanitra jereo ny zavatra nataon'ireo olona tsy matahotra n'Andriamanitra ka raha ao anatin'ilay klasy ny olona tsy matahotra n'Andriamanitra miangavy ianao no mifanaraka n'Andriamanitra mila mifanaraka azy midira atao amin'ny klasy olona matahotra n'Andriamanitra feno fanajana ny tenin'Andriamanitra ny olona matahotra na tsy magato aty ao amin'ny fanambadiana gamba le anankiray vadi-panikely mety misy zany mialaka amin'ny voadina mialaka amin'ny teny fampanantenana nataony ny olona matahotra n'Andriamanitra miazo ny voana mifeniana satria izy mieritreritra hoe iza ny olona mahazo miditra amin'ny lanitra izay vadika amin'ny fanekeny na ny fenianany na dia manevitra ny tenany azy satria loza ao an-tany sy ranomasina fa nazerany aminareo ny devony Satana mpamitatra an'izao tontolo izao manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny fotoana ary izay mahatonga an'izao andro maro ny dio ofitsiny ho zavatra rehetra mafy ny ady-pananjy mety andray olombelo ny olona tian'Andriamanitra satria ny devony dia mahafantatra ny kely sisa ny fotoana anosogoso ahitantana ny tenin'Andriamanitra ihany veny eno koa dia miseho eny be takana izy eno dia takana miakatra velona ny tanitra eny jerenetiko fahavaka reto efa ho fahitaholo ny azy ny tenin'Andriamanitra aniko misy mirakla aniko misy fangakana dia ihany amin'ilay fatahorana ny tontolo mandindehy tsy misy fatahorana n'Andriamanitra fitafina miborita fitafina mitataka fisosolom-bady atao fa nisosena ny tenin'Andriamanitra laza aminao mety anota injato ny mpanota fa isoa izay matahotra n'Andriamanitra mangatahito Andriamanitra amposio ny vokatahotra ny anarana tsy izay misy ovelany bebe izy manao fahatsapatare izy dia izay tika hoe inona misy fa ho anatiny ao tsisy fiadanana ho anaty tsisy fiadanana ho any matahotra n'Andriamanitra ilainao ny fatahorana n'Andriamanitra mangatahana tontolo manolia mihitsy Andriamanitra enona no lanitra sy ny tany lehibe tsy takatra ny sainana izao tsara marina ianao ho avy ianao andevina izao tontolo izao sy ny asa ratsy ho anao tsy te hovena
Finaritra mikany fiangonana nampianarana fiangonan'ireo Joby isikany engeny manam-piantanana koa isika. Ary fiangonana Jesosy Mpamonjy manerana Madagasikara mandeha amin'ny fatahorana amin'ny tompo. Alleluia. Zay ny fatahorana tokana ilaintsika. Tsika tsy mila matahotra dia tsika tsy mila tahotra olombelona, tsika tsy mila matahotra mpamosavy, tsika tsy mila matahotra ireny fa izay tokony ataontsika ny tompo irery. Mangatao hoe fenohy ny fanano fatahorana anao. Dirao Andriamanitra, fenohy ny fanano fatahorana anao. Na kely na lehibe eto amin'ity fiangonana ity, zay mandeha ny toro-tenina eto, tariana ianao mba handeha ny fatahorana an'Andriamanitra. Misy maso hoe zay fatahorana ilay tokony ianao. Fitsaran'Andriamanitra oka fatahoranao. Alleluia. Anao irana kray isika misy raha hoe manao izy misy matadiky fatahorana ny fiangonana. Fitopolo sy
misy zavatra nafafendevoly, ngatao ny tompo anongotra.